Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Nanao famelabelarana nitondra ny lohateny hoe fanaovana drafitra ny fandaharam-potoana ity mpampianatra mpikaroka anankiray indray andro. Toy izao ny fanandramana nataony teo anatrehan'ireo mpianany. Naka sao fasiana rano ilay mpampianatra dia nofenoany fasika izany sao izany. Avy eo dia naka vato madinika izy ary narara ny tao anatin'ilay sao feno fasika. Kanefa very teo amin'ny tany avokoa ny vato rehetra satria tsy nisy tafiditra tao anatin'ilay sao efa feno fasika. Inona no lesona azontsika tsoahana amin'izay fanandramana natao teo izay hoy ilay mpampianatra mpikaroka tamin'ireo mpanatrika. Dia hoy ny mpanatrika anankiray namaly azy hoe rehefa nofenoantsika zavatra madinika maro ny fandaharam-potoana antsika dia tsy nisy toerana intsony ho an'ny zava-dehibe. Eny ry mpiaino an-tsaina, maro tokoa ny zavatra izay tiantsika atao mandritry ny tontolo andro. Tokony ho fantarintsika tsara aloha hoe iza amin'izy ireny ny fasika madinika ary inona kosa ny vato lehibe. Ny fahendrena amin'ny fahaiza-mitantana ny fotoana dia izay manome toerana voalohany ny zava-dehibe eo amin'ny fiainanao aloha. Ko mipetraka ary ny fanontaniana hoe inona ireny zava-dehibe indrindra eo amin'ny fiainanao hoe? Anio ary dia mitaona sy manasanao Andriamanitra mba hisafidy ka hanao zava-dehibe sy ho laharam-pahamehana ny fiarahana amin'io Andriamanitra raintsika any an-danitra io. Aoka izy no azo ny toerana voalohany eo amin'ny fandaharam-potoananao sy ny fiainanao manontolo dia ho hitanao fa andeha tsara ny ambony rehetra. Fakatsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia hanampy ho anareo izany rehetra izany. Hoy ny voarakitra ao amin'ny teny fikasany izay hitantsika ao amin'ny Matio 9:9-7. Amen. Tarika Alisson. O anaty andro ity, ity andro ity, Jesosy ilay fitia no mpanjakatsika hotorio. Mila olona ho tiavina, ianao anelay tadiavina, kambaraiso izany fony eo tsy anenenanao intsony. O anaty andro ity, ity andro ity, Jesosy ilay fitia no mpanjakatsika hotorio. Mila olona ho tiavina, ianao anelay tadiavina, kambaraiso izany fony eo tsy anenenanao intsony. Ianareo mba fesatretana mila fitsaharana, manatona ho sasany fa tsy misy ho lavina. Ny finoana sy batisa tsy maintsy ho diavina, ka anjarana no siso ny afatra efa tafita. AWR mitondra fanantenana isan'andro ho anao. Olo maro sesehena le hoe fanovonjena,
niponineto-antany mba ho tonga any andanitranyeo fifaliana renohoany ny rano maso dia ho fafa tsy antery ane fizany eo fa safidinao ihany ianare mavesatretana mila fijaharana manatona ho sasany fa tsy misy ho lavina ny finona sy batisa tsy maitso diavina anjarana no siso ny afatra efatafita ianare mavesatretana mila fijaharana manatona ho sasany fa tsy misy ho lavina ny finona sy batisa tsy maitso diavina anjarana no siso ny afatra efatafita dalilio amiko gety baiboly fandaharana iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana mpanjaka faharoa toko 520 ary tamin'ny andro 10 tamin'ny volana 10 tamin'ny taona 9 nanjakan'i Sedekia dia tonga Nebokadnezara mpanjaka amin'ny Babilôna sy ny miaramilany rehetra amely any Jerosalema indray ka nitoby tandrifiny ary nanao tilikambo manodidina azy izy ary nataony fahirany ny tanàna hatramin'ny taona 120 nanjakan'i Sedekia mpanjaka ary tamin'ny andro 10 tamin'ny volana 4 dia mafy ny mosary tao an-tanàna fa tsy nisy anina ho an'ny olona tompo-tany ary nisy voabanga ny tanàna dia nandositra alina ny miaramila rehetra tamin'ny lalana nakamin'ny vavahady tanelanelan'ny mandaroa izay eo anilan'ny sahan'ny mpanjaka fa ny kaldeana nanodidina ny tanàna ary ny mpanjaka nandeha tamin'ny lalana makeny amin'ny tany ay ary ny miaramila ny kaldeana nanenjika amin'ny mpanjaka ka nahatratra azy teny amin'ny tany ay any Jeriko dia niparika nandao azy ny miaramilany rehetra ary voasambotra ny mpanjaka ka nentina niakatra ho any amin'ny mpanjaka amin'ny Babilôna tao Ribla ka dia notsaraina tao izy ary ny zanakalahy Zedekia dia novonoiny teo masondrainy ary ny mason'i Zedekia kosa nobotsiriny dia nafatony tamin'ny gadra varahana izy ka nentiny nankany Babilôna ary tamin'ny andro 7 tamin'ny volana 10 tamin'ny taona 720 nanjakan'i Nebokadnezara mpanjaka amin'ny Babilôna dia tonga tany Jerosalema Nebuzaradana lehibe mpiambina mpanompo ny mpanjaka amin'ny Babilôna ka nandoro ny tranon'i Jehova sy ny tranon'ny mpanjaka mba amin'ny trano rehetra tany Jerosalema ny trano lehibe rehetra dia nidorany tamin'ny afo avokoa ary ny manda manodidina ny Jerosalema dia noravan'ny miaramila ny kaldeana rehetra izay nanaraka ny lehibe mpiambina ary izay olona sisa tao an-tanàna sy izay efa nandositra nanatona ny mpanjaka amin'ny Babilôna ary ny vahoaka betsaka sisa dia nentiny Nebuzaradana lehibe mpiambina ho babo avokoa nefa ny olona malahelo dia nisy navelany ihany ho mpamboatra tamboloboka sy ho mpiasa tany ary ireo andro varahana tao an-tranon'i Jehova sy ny fitoeran'ny tavin-drano sy ny tavin-drano varahana lehibe izay teo an-tranon'i Jehova dia nitorotoroin'ny kaldeana ka nentiny ho amin'ny Babilôna ny varahana ary nentiny koa ny vilany fandraofan-davenina sy ny sotronafo sy ny antsy sy ny lovia kely
ary ny fanakavarahana rehetra izay nentina anao fanompoam-pivavahana ary nentiny koa ny fitoeran-davenonjiro sy ny lovia famafazana na ny volamena na ny volafotsy dia samy nentiny avokoa ary ny andro roa sy ny tavin-drano lehibe iray ary ireo fitoeran-tavin-drano izay nataon'i Solomona ho amin'ny tranon'i Jehova. Ny varahana tamin'izany fanaka rehetra izany dia tsy hita lanja. 7 akio ny ahavon'ny andro iray ary varahana ny kapitaliny sady 3 akio ny ahavony ary ny varahana avokoa ny arato sy ny amponga ben-danitra amin'ny kapitaliny manodidina ary tahaka izany koa ny andro faharoa mba amin'ny arato. Ary ny lehibe mpiambina ny sambotra ny Seraia mpisorona be sy Zefania mpisorona manarakaraka ary mpiandry varavarana koa 3 lahy. Ary tao an-tanàna no nisamboran'ny tandapa anankiray mpifehiny miaramila ary 5 lahy tamin'izay mpitoetra teo anatrehan'ny mpanjaka izay hita tao an-tanàna. Ary ny mpanoratra ny komandin'ny miaramila izay mpandamina ny ho miaramila sy ny olona tompotany 80 lahy izay hita ny tao an-tanàna dia nisambory ny Nebuzaradana lehibe mpiambina ireo ka nentiny ho any amin'ny mpanjakan'ny Babilôna tao Ribla. Dia novonoiny mpanjakan'ny Babilôna tao Ribla any amin'ny tany Hamata ireo. Toy izany no nitondran'ny Joda ho babo niala tamin'ny taniny. Fa ny amin'ny olona izay sisa tany amin'ny tanin'ny Joda izay navelan'i Nebukadnezara mpanjakan'ny Babilôna dia Gedalia zanaky Haikama zanaky Safana no notendreny ho mpanapaka azy. Ary noho nireny komandin'ny miaramila rehetra mba amin'ny olo-peheziny avy fa Gedalia no notendreny Nebukadnezara mpanjakan'ny Babilôna ho mpanapaka dia nakany amin'ny Gedalia tany Mizpa Ismaela zanaky Netania sy Joanana zanaky Karea sy Seraia zanaky Tanometa Netofatita ary Jazani zanaklay Makatita dia ireo sy ny olo-peheziny avy. Ary Gedalia nianina taminy sy tamin'ny olo-peheziny ka nanao hoe aza matahotra ny ampanompon'ny Kaldeanina fa mitomoera amin'ny tany ary manompo ny mpanjakan'ny Babilôna fa izany no hahasoanareo. Ary tamin'ny volana 7 dia avy Ismaela zanaky Netania zanaky Elisama isan'ny fianakavian'ny mpanjaka mba amin'ny olona 10 lahy koa ka namely an'i Gedalia dia nahafaty azy sy ny jiosy ary ny Kaldeanina izay tao amin'ny tany Mizpa. Ary niainga ny olona rehetra na kely na lehibe mba amin'ny komandin'ny miaramila nakany Egipta fa natahotra ny Kaldeanina izy. Ary tamin'ny andro 720 tamin'ny volana 12 tamin'ny taona 730 tao aorian'ny namabonan'i Joiakina mpanjakan'ny Joda tamin'ny taona vao nanjakany Evila Merodaka mpanjakan'ny Babilôna dia nasandra niala tao an-trano maizina Joiakina mpanjakan'ny Joda dia nitenenany soa izy ka ny seza fiandrianany nataony ambony noho ny seza fiandrianan'ireo mpanjaka namany tao Babilôna. Ka dia novany Joiakina ny fitafiany fony mbola tao an-trano maizina ary ninakanina teo anatrehany mandrakariva izy tamin'ny andro ny ainany rehetra. Ary ny hanina nohaniny dia hanina nomena avy amin'ny mpanjaka araka ny tokony ho anjarany isan'andro tamin'ny andro rehetra ny ainany.
tratsy maso ratsito iriko izao mba otiovinao tiako feno anao ny foko ratsito tiako azakanao atramy ny bitika toko tikanao hitoetra sy hitantana ny fiainako iriko re niazakanao ratsito raiso ny adresy ahafahanao mifandray aminay awr malagasy @gmail.com misaotra tompoko impirimo no ny voady taminao impiriko no ny laza fatsy amerina intsony reo adalan sy reo fomba fanao ratsito iriko izao mba otiovinao tiako feno anao ny foko ratsito tiako azakanao atramy ny bitika toko tikanao no hitoetra sy hitantana ny fiainako iriko re niazakanao ratsito tiako feno anao ny foko ratsito tiako azakanao atramy ny bitika toko tikanao no hitoetra sy hitantana ny fiainako iriko re niazakanao ratsito radio feony fanantenana téléphone 034 06 797 62 033 37 106 13 manomboka izao tiany fokome kwanao manomboka izao niamiko manotolo afokwanao avy mitoetra tompoko ratsito avy familanao izany foko impirimo impirimo avy are ratsito maniry anao ny fo awr manolotra ho anao feony fanantenana mitoy hatrany ny fiarahantsika mianatra ny afatra nampitondraina ho antsika ao amin'ny apokalipsy toko fa 7 milohan'ny hanoizantsika ny fiarah-mianatra dia andeha hanondrika ny lohantsika isika hiaraka hivavaka raha inay zay ny an-danitro misaotra anao zay satria lehibe loatra ny fitiavanao anay ka na inona nataonay dia eo mandrakariva ny fahasoavanao maro-po aminay te hitondranay eo amin'ny fibebahana ento amin'izany zay tompo ary aza vela raha tsy tonga ny an-danitra hianatra ny teninao zahay sarotra ny mandray an'izany amin'ny heritsaina maha-olombelona fotsiny mety ho diso ny fomba fijerinay koa mangataka amin'ny fanaonao masina izay mba hampianatra anay amin'ny anaran'i Jesosy amen. manasanao avy hatrany zahay mba handraindray ny baibolinao
ary ijery izay voalaza ao amin'ny apokalipsy 4:7. Tsara ny mampatsiaro antsika fa afatr'Andriamanitra farany ho an'ny mponina eto an-tany miloa indrindra ny fihevian'i Kristy fanondrony no hitantsika ao amin'ny apokalipsy 4:7. Ny afatry ny anjely voalohany dia efa hitantsika tamin'ny Antsipriany. Ny anarantsika teto, ny afatry ny anjely faharoa koa dia efa hitantsika tanteraka. Efa nanomboka ny ampahany tamin'ny fianarana ny afatry ny anjely fahatelo isika, fa hotoizantsika izany amin'ity anio ity. Hovakintsika izay voasoratra ao amin'ny 10 amin'ny apokalipsy 4:7. Apokalipsy 4:7. Misy fampitandremana entitra dia entitra omen'Andriamanitra ho an'ireo izay nanaiky isafidy handray ny mariky ny bibidi eto. Dia hovakintsika izany. Ary izy koa no hisotro ny divay ny fahatezeran'Andriamanitra. Tsy pio tsara le hoe hisotro ny divay ny fahatezeran'Andriamanitra, izay nahidina tao amin'ny kapoaky ny fahatezerany, tsy miaroaro zavatra sady ampijaliana amin'ny afo sy ny solofara eo anatrehan'ny anjely masina sy eo anatrehan'ny zanak'ondry izy. Zotsika ny misafidy na handray ny mariky ny bibidi isika na handray ny tombo-kasen'Andriamanitra, fa tsy zotsika ny safidy izay tsy maintsy ho vokatra izany amin'ny farany. Ireo izay mandray ny mariky ny bibidi dia tsy maintsy sotro ny divay ny fahatezeran'Andriamanitra, tsy miaroaro zavatra, fampitandremana ho antsika izany. Hitantsika eto izany ny fanambarana miezinezina mikasika ny tsy maintsy hafaran'ireo izay ny safidy handray ny mariky ny bibidi. Isy fandresen-dahatra lehibe mihitsy ange ho atao maneran-tany mba hahatonga ny olona hazoto handray izany mariky ny bibidi izany. Isy tombontsoa be dehibe izay araviravy mihitsy, kanefa azadino ity fampitandremana omen'Andriamanitra ity. Satria nahazonao daholo izao tontolo izao ka ho very ianao dia inona moa ny dikan'izany? Ahoana moa ty hoe fahatezeran'Andriamanitra ity? Marobe ny olona ny tsy mahazo tsara ny amin'ny antony ity fahatezeran'Andriamanitra ity. Eto Andriamanitra dia voalaza fa mampidina ny fahatezerany amin'ireo izay niodina tamin'ny famindrapony. Amin'izao fotoan'izao Andriamanitra dia mamindra fo, tsy miato mihitsy, tsy mijanona mihitsy ny famindrapony, ny fahasoavany. Jereo fotsiny eo masoandro izay omeny antsika maimaim-poana vao miposaka isamaraina io. Jereo ny rivotra, raha vidina ingeza ny rivotra sy masoandro izany isan'andro dia azontsika tsaina ny voka-dratsy ateraka izany. Saingy efa zatra loatra isika ny fahasoavana amin'ny tombonandro omen'Andriamanitra antsika. Na inona tsy nentina ataontsika dia ampitombon'Andriamanitra izany famindrapo izany, mba hahatonga antsika hiverina aminy, hibebaka aminy amin'ny fotoana rehetra. Zao no aoka tsy ho adino antsika. Eo anatrehany ty fandevonana ny ratsy fanahy ty, raha manao an'izany Andriamanitra dia tsy hoe mamaly faty akory, na koa hoe faly amin'ny fahafatesany ratsy fanahy. Tsy izany velively. Azonao an-tsaina ve ny zavatra hitranga amin'ny saina maha-olombelona antsika fotsiny, izay takatritsika fotsiny? Azonao an-tsaina ve ny zavatra hitranga raha vela ho velona mandrakizay ao anatin'ny faharatsiny ireo ratsy fanahy ireo? Azonao an-tsaina ve ny zavatra hitranga? Andeha atao hoe anorona toerana anankiray Andriamanitra dia ho apetrany eo daholo ireo ratsy fanahy ireo. Tsy fitiavan'Andriamanitra re izany no miseho. Satria ny faharatsy toetra n'ireo ratsy fanahy ireo dia tsy hitondra fahasambarana ho azy mihitsy. Aleo izy tsy misy, aleo izy foana tanteraka. Ao amin'ny Baiboly dia misy famariparitana ny toetran'Andriamanitra. Dia ho jerentsika izany ao amin'ny Jaona 1:4-5 sy ny 5. Jaona 1:4-5 sy ny 5. Izay tsy tia dia tsy mba mahalala an'Andriamanitra, fa Andriamanitra dia fitiavana. Izy tsy miteny hoe toetra iray amin'ny toetran'Andriamanitra ny fitiavana, fa Andriamanitra mihitsy no fitiavana. Eo amin'ny 5. Ary isika efa mahalala sy mino ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Andriamanitra dia fitiavana. Miverina fanondrona eto ny filazana fa Andriamanitra dia fitiavana, ary izay mitoetra amin'ny fitiavana no mitoetra
ao amin'Andriamanitra ary Andriamanitra ao aminy. Andriamanitra dia fitiavana. Raha tsy maintsy mandray fepetra mikasika ny ratsy fanahy izy izay ny safidy hiaina amin'izany faratsiany izany, mandrakizay dia fitiavana izany. Fitiavana izany. Ao amin'ny Ezekela 7:20 ihany koa dia misy andininy izay tsara ho vakitsika. Andininy 7:20. Ezekela 7:20, andininy 7:20. Mario tsara izay lazainy eto mikasika ny toetra an'Andriamanitra. Andriamanitra no miteny eto ary mametraka fanontaniana hoe: mositrako akory va ny fahafatesany ratsy fanahy hoy Jehovah Tompo? Fa tsy mialany amin'ny alehny mba ho velona izy. Fa tsy sitrako ny fahafatesan'izay maty hoy Jehovah Tompo, koa mibebay ianareo mba ho velona. Tsy sitrak'Andriamanitra ny fahafatesany ratsy fanahy. Zay ny voalaza eto. Fa ny zavatra kendren'Andriamanitra amin'ny famaizana rehetra alefany amin'ny ratsy fanahy. Indraindray koa aza misy fitahiana alefany mba hahatonga ny olona anankiray hibebaka, manana ny fomba izay isariana ny olona tsirairay Andriamanitra mba hiverina aminy. Tsy sitrako ny fahafatesany izay maty hoy Jehovah Tompo, koa mibebay ianareo mba ho velona. Raha omen'Andriamanitra tombo-pahavelomana ianao isan'andro, kanefa fantatrao fa misy zavatra tsy nety foana nataonao isan'andro, ny hevitra izany dia izao fanondrapo mba ahatonga sainanao ary hiverina amin'Andriamanitra indray. Fa tsy hoe ninona nataoko dia velona foana ka dia toizako ihany ny ratsy nataoko. Fa fanondrapo zany mba hibebahanao. Ny fanondrapon'Andriamanitra mantsy no mitondra antsika ho amin'ny fibebahana. Tsy mitsahatra mibitsika sy mitaona antsika ho amin'izany fibebahana zany ny fanan'Andriamanitra. Ka raha mbola amin'izao fotoana ahavelomanao izao mibitsika aminao tsy tapaka izy, dia aza kombona ny sofina fa enoy, dia ekeo ampanetretena ny fitaomany ianao hibebaka. Sitrak'Andriamanitra ny androtsahany fahatezerany amin'ny ratsy fanahy. Ny fahafatesany ratsy fanahy. Sitra ny mahita an'ireo very izay mijalijaly no ny fanaintainana mahazo azy vokatry ny fandikany lalàna. Ireo olona rehetra izay nanandrana ny fandikana ny lalàna, zany hoe isika rehetra mihitsy zany, dia samy mahatsapa fa mampijaly zany mandika ny lalàna izany. Mampijaly zany miaina amin'ny fiainana tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra izany. Sitrak'Andriamanitra velively ny fangirifiriana sy ny fahoriana izay misy eto amin'ity tany ity vokatry ny faneketsika iaina miaraka amin'ny fahotana. Andriamanitra dia Andriamanitra fitiavana. Tsy maintsy ho faranany amin'ny fotoana mety indrindra ny tantarany fahotana sy ny vokany. Ny fiheveran'Andriamanitra momba antsika dia hevitra hahatonga soa fa tsy loza mba hananantsika fanantenana amin'ny farany, hoy ny voalazan'ny mpaminany Jeremia amin'ny Jeremia 7:20 andininy 2:20. Jeremia 7:20 andininy 2:20. Misy fiheveran-diso avy amintsika izay ohatra ny mandeha ho azy ny amin'ny toetra an'Andriamanitra. Ary izany dia vokatry ny fahotantsika sy ny fahazarantsika manao eloka, manana foronana hitaratra ny toetra an'Andriamanitra araka ny toetra tsika isika, ary dia mihevitra mihitsy azy sika matetika fa tahaka antsika Andriamanitra. Raha mitovy amintsika Andriamanitra dia mijanona tsy ho Andriamanitra tsony eny izy. Ny Baiboly dia milaza fa tsy tahaka antsika Andriamanitra. No ariana araka ny endrik'Andriamanitra isika fa ny toetra antsika tsy tahaka ny an'Andriamanitra. Zao no lazainy tamin'ny alalan'ny mpaminany Isaia. Ny fihevitro tsy mba fihevitrareo, ny lalanareo kosa tsy mba lalako ho Jehova. Amin'ny teny hafa dia izao lazainy: heverinareo ve fa sahala aminareo ahy? Tsy mitovy. Tsy mitovy. Milaza amintsika Andriamanitra hoe tsy tahaka anareo aho. Ao amin'ny Jakoba 1:20 dia ahitantsika ny fifanoherana misy amin'izany hoe fahatezeran'olombelona sy ny fahamarinan'Andriamanitra izany. Mifanipaka tahaka ny atsimo sy ny avaratra izany. Mario tsara ny reto tenin'ny apôstôly Jakoba ireto hoe: fantatrareo zany rahalahy malalako,
kanefa aoka ny olona rehetra halady iaino ho malay miteny ho malay kotezitra fa ny fahatezeran'ny olona tsy ahefana zay maro ny eo mason'Andriamanitra. Zany ny karazana fahatezerantsika olombelona. Rehefa tezitra itsika tsy mahafeny ninona tsony, tsy mahafeny fihetsepontsika sy ny zavatra lazain'ny vavantsika. Ary zany mahatonga ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Salamo manao hoe tezera fa aza manota mandehana ny ampandrinao ka mangina. Asaina makany ampandrina aloha aza matory tsy miteny rehefa tezitra na koa angamba samy manana ny fanaony. Misy ireo mandeha makany anivony zavaboary, misy mihaino hira, zava-dehibe daolo zany mba tsy hahafahanao miteniteny foana na manao fihetsika tsy voahevitra. Rehefa tezitra dia aleo tsy miteny. Tsy ahefana zay maro ny eo mason'Andriamanitra ny fahatezerantsika olombelona. Fa tsy mba tahaka an'izany ny fahatezeran'Andriamanitra. Raha tiana ho azo izay voalaza izay dia ao Jakoba 1:7 sy 20 misy azy. Jakoba 1:7 sy 20. Soratra masina zany eto dia maneho amintsika fa misy zany hoe fahatezeran'olombelona zay tsy mitovy amin'izay lazaina eto fa fahatezeran'Andriamanitra izany. Ary tsy mifanaraka amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Andriamanitra rehefa tezitra dia fahatezerana aradrariny azy. Ary mitondra fanapa-kevitra tena endry dia endry. Ny fahatezeran'Andriamanitra dia sarona ny fitiavany mandrakariva. Hitantsika izany ohatra teo amin'ny fiainan'i Jesosy Kristy fony izy tety ambonin'ny tany. Jesosy ilay zanak'Andriamanitra naneho ny toetran'Andriamanitra tamintsika olombelona. Misy fotoana teo amin'ny fiainan'i Jesosy izay nanehoany fahatezerana. Ary fahatezerana aradrariny. Raha niditra tao amin'ny tempoly izy indray mandeha dia tsy vitany hoe nahita ny olona nanao izay tsy tokony atao eo amin'ny kianjan'ny tempoly. Fa mbola mihoatra noho izany zavatra hitany. Dia ny fanambakana natao tamin'ireo mahantra mba hampanankarena ny sasany, izay nanao tsikombakomba raha teo tamin'ny fariseo sy ny mpanora-dalàna koa. Mahatsiravina izany. Tezitra izy satria ny tranony dia tsy natao trano fivavahana intsony fa lasa trano fivarotana sy fividianana ary fanambakana ny mahantra aza. Natao hialokalofana fotsiny le hoe trano fivavahana, fa ny zavatra rehetra natao tao dia ratsy no ny tany velany aza. Feno atezerana sy fahavinirana radrara ny fony Jesosy ilay mpamonjy atsika. Dia nyroahany ireo mpividy sy ireo mpivarotra. Kanefa mazava tsara fa tsy fahatezerana vokatra ny fahasiahana manokana na noho ny fitiavatena, fa fahatezerana ho fiarovana ny tranon'Andriamanitra sy ireo olona izay noararotona voahilikilika mba hahafahana manangona harena. Amin'ny Romanina 1 angamba no iresahana be indrindra momba ny fahatezeran'Andriamanitra. Raha jerentsika ny Romanina 1:5 Romanina 1:5 dia izao nolazain'ny apôstôly Paoly ao. Fa tsy menatra ny filazantsara aho, fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay mino izany. Tsy menatra ny filazantsara aho, fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay mino izany. Samy miaika isika fa Andriamanitra dia Andriamanitra mpamonjy. Tia hamonjy ireo izay very izy. Kanefa mahaliana koa ny mahita eo amin'ny 9:20 amin'ny Romanina 1 hoe fa aseho avy any an-danitra ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ny faharatsiana rehetra sy ny tsy fahamarinan'ny olona izay misakana ny fahamarinana amin'ny fanaovan-dratsy. Eo amin'ny 9:20 zany izy dia milaza ny toetran'Andriamanitra mampamonjy azy. Eo amin'ny 9:20 dia ahitantsika an'Andriamanitra miseho amin'ny fahatezerany. Mifanaraka tsara ireo, tsy mifanipako ireo filazan'ireo, tsy toy ny olona tsy salama saina ny fahitana an'Andriamanitra ka iovaova toetra. Andriamanitra dia mpamonjy. Izy koa dia manana ny fahatezerany aradrariny. Mbola manohy ny fanazavany amintsika ihany ny apôstôly Paoly ny amin'ny hoe inona marina moa izany fahatezeran'Andriamanitra izany amin'ny Romanina 1:7 Romanina 1:7 dia izao nolazainy. Satria izay fantatra ny amin'Andriamanitra dia miseho ao am-pony ireny fa nasehon'Andriamanitra taminy. Mampianatra antsika ny apôstôly Paoly fa
Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahy masina dia miasa ao amin'ny feon'ny fietreretany tsirairay amintsika ary maneho ny tenany amin'ny olona rehetra izy. Jesosy mihitsy ilay tena mazava izay manazava ny olona rehetra tonga amin'izao tontolo izao araka ny volazo amin'ny Jaona 1:7 ary eo amin'ny 2:20 sy ny 1:20 amin'ny Romanina 1:1 dia milaza ny apôstôly Paoly fa mifandray amin'ny fianakaviam-ben'ny olombelona amin'ny alalan'ny zava-boary Andriamanitra. Jerentsika nge izay voalaza eo hoe amin'ny 2:20 sy ny 1:20 zao mifivakin'izany fa ny fombany izay tsy hitantsika dia ny heriny mandrakizay sy ny mahandriamanitra azy dia miseho hatramin'ny nanaovana n'izao tontolo izao. Fa fantatra amin'ny zavatra nataony ka dia tsy manan-kalahatra ireo. Fa na dia nahalala an'Andriamanitra aza izy dia tsy mba nankalaza azy toy izay mendrika ho an'Andriamanitra na nisaotra azy, fa tonga zava-poana izy tamin'ny fisainany ary tonga maizina ny fony donto. Eto dia hitantsika fa maneho ny tenany sy ny toetrany amin'ny olona tsirairay avy Andriamanitra amin'ny alalan'ny zava-boary hatrany amin'ny famoronana mihitsy. Amin'ny alalan'ny fanahy masina izy ankehitriny dia mbola miasa tsy mety kivy ho famonjena ny olona. Ary ny soratra masina dia manambara fa amin'ny lafiny anankiray dia efa samy nifanena tamin'Andriamanitra avokoa ny olona tsirairay, misy ny nandray azy, misy ny tsy mandray azy satria nomena safidy isika. Mahafantatra an'Andriamanitra isika fa tsy miankohoka aminy araka ny mahandriamanitra azy. Mitozo amin'ny adalany isika olombelona, tsy mahay manararoatra ny fahasoavan'Andriamanitra. Hoy ny apôstôly Paoly eo amin'ny 2:20 nandoka tena hoendry izy ka tonga adala. Eo amin'ny 2:13 dia zao indray nylazainy koa ny voninahitr'Andriamanitra tsy mety lo dia nisoloiny zavatra tahaka ny endriky ny olona mety lo sy ny vorona sy ny biby manana tongotra 4 ary ny zavatra mandady sy mikisaka. Mahagaga ny isika olombelona. Dia zao ny toy ny teny eo amin'ny 2:14 ary zany no nanoloran'Andriamanitra azy tamin'ny filan'ny fony ho amin'ny falotona dia my fifanalany voninahitra tamin'ny tenany avy. Nataontsika ihany no mitondra loza ho antsika. Misy filazana izay hitantsika miverimberina eto. Ny eo amin'ny Romanina 1:1 dia mamaritra ny fahatezeran'Andriamanitra. Eo amin'ny 2:14 dia hoy izy zany no nanoloran'Andriamanitra azy amin'ny filan'ny fony. Ny 2:20 dia zao indray voalaza izany no nanoloran'Andriamanitra azy ho amin'ny filandratsy mahavoafady. Ny 2:20 dia zao indray ny voalaza ary araka ny nanaovan'ny fahalalana marina an'Andriamanitra ho tsy mendrika ho tanany dia araka izany kosa no nanoloran'Andriamanitra azy ho amin'ny fisainana tsy mahamendrika hanao izay zavatra tsy tokony atao. Ny ataon'ny olona ihany no avelan'Andriamanitra hanapotika azy rehefa tsy mibebaka izy, rehefa tsy mety hibebaka izy. Hitantsika fa ny fahatezeran'Andriamanitra dia miseho amin'ny fitadiavana hamonjy ny very hatrany amin'ny alalan'ny fiasan'ny fanahy masina, amin'ny paharetana, amin'ny tsirairay amintsika. Amin'ny alalan'ny zava-boary dia mbola maneho ny fitiavan'Andriamanitra hampafantarany antsika ny tenany. Kanefa rehefa mikiry amin'ny tsy fankatoavan-dalàna sy ny fahotana isika, izay mifanohitra amin'ny fanehoana ny voninahitr'Andriamanitra sy ny fahatsara-toetrany, raha mbola manohy ny diantsika amin'ny tsy fahamarinana ihany isika, dia tsy manana safidy arak'izay voalaza ao amin'ny Ezekiel'Andriamanitra afa-tsy ny hamoy antsika tanteraka. Zay ilay mitranga amin'ny ratsy fanahy amin'ny farany. Hoy ny voalazany, nahoana ny teo fahatenareo e? Tsy sitrak'Andriamanitra ny fahafatesany ratsy fanahy hamafisina trany zany. Kanefa Andriamanitra dia fitiavana, mahitsy, marina, manaja ny safiditsika olombelona. Tena ajainy tanteraka ny safiditsika. Raha mikiry amin'ny fahotana isika ka tsy rehitsony ao am-potsika ny feo ny fietreretatsika ny feon'Andriamanitra amin'ny farany, dia afoiny ho amin'izany fahotana izany dia izay fahotana nofiditsika isika miaraka mivokany akaiky sy ny ho avy rehetra. Aoka tsy ho adino izay. Ny tompony hanampy ianao mba tsy ho very maina ireo fahasoavana be dehibe atoby any aminao isan'andro. Ekeo ny fotoaman'ny fanahy masina anao hibebaka dia ny tsy mbola mikatona ny varavaram-pahasoavana.
amen. feon'ny anjomara mahajanga aukare mahafui zao tontolo izao fa mamitaka mihitsy rambola ho aminy ianao tsy etointsony ilay fahasambarana aukare mba hafoi izao tontolo izao fa mamitaka mihitsy rambola ho aminy ianao tsy etointsony ilay fahasambarana ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ni podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny youtube awr mlg izao tontolo izao fa mamitaka mihitsy rambola ho aminy ianao tsy etointsony ilay fahasambarana anaizanaiza reo toerana mety hisy ahy ilay edena mamily foko dia tsy eto tsy etointsony solona rahelo ody aminao aneno etaetako fa ny foko tsy mitsatra mahitany anao ilay edena maminy foko dia tsy eto tsy etointsony solona rahelo ody aminao anery ilay edenako ody aminao anery ilay edenako ody aminao anery ilay edenako izay lay onja ny fanantenana alasarona alasarona fandalinana ny soratra masina mitohitohy iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana dingana 5 ho amin'ny famonjena noho ny fahasoavan'andriamanitra dia tafahoana indray isika atao anatin'izao fandalinana ny soratra masina mitohitoy izao miarabanao no namanao kalebandretsikivy fantatrao ve ireo dingana 5 ho amin'ny famonjena hianatra ny amin'izy ireo sika nio fa andeha aloha hiara hivavaka rainay izahay any an-danitro andalina ny amin'ireo dingana ho amin'ny famonjena izahay
miaiky izay fa voafetra ihany koa mangataka ny fanahinao ampianatra sy hitaridalana anay amin'izao fianaran'izao amin'ny anaran'i Jesosy no angatahnay izany vavaka izany amen. indraindray to adinidinitsika ny toerana misy atsika manoloana ny fahamarinan'Andriamanitra. Inona moa izany toerana misy atsika izany? Romana 7:10 sy 7:20. Romana 7:10 sy 7:20. Araka ny voasoratra hoe tsy misy marina na dia iray akory aza fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. Mitovy avokoa ny olona rehetra satria samy mpanota izay mahatsapa ny tenany ho tsaratsara kokoa noho ny hafa na efa mahatandrina tsaratsara kokoa ny lalàn'Andriamanitra dia izany ny mpanota tsy misy antenaina indrindra. Noho izany inona ny miandro ny mpanota? Romana 5:17. Romana 5:17. Fa fahafatesana ny tambon'ny ota ary fiainana mandrakizay no fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy tompontsika. Raha tsy noho izay nataon'Andriamanitra ao antsika dia ho very mandrakizay ny taranak'olombelona rehetra. Inona moa izany nataon'izany? Efesiana 2:4-5. Efesiana 2:4-5. Fa fahasoavana no namonjena anareo amin'ny finoana ary tsy avy aminareo izany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra, tsy avy amin'ny asa fandrao isirehare. Fahasoavana no namonjena antsika. Raha tokony ho faty sika dia misy famonjena ao antsika. Azo ataony tsy ho very mandrakizay, mamela ny helontsika io fahasoavana io, manadio, mamerina antsika ho amin'ny fiainana mandrakizay. Fanomezana izany, azo raisina, azo lavina. Inona ny setry ny andrasana ho an'izay mandray izany fahasoavana izany? Misy 5 ireo dingana izay tokony ataon'izay maniry vonjena. Voalohany, mino. Ahoana hoy Jesosy eo amin'ny Jaona 7:5. Jaona 7:5. Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Mazava ilay inoana dia Jesosy sy ny fisoloana nataony ho an'ny mpanota. Inona moa no hamaritana ny finoana araka ny Hebreo 1:1 fa hatokinany amin'ny zavatra antenaina fa ny hoina ny zavatra tsy hita. Tsy nahita an' Jesosy sika nefa nilaza izy fa maty ho antsika ary amonjy antsika. Dia aoka inoana sy ankatoavina izany teniny izany. Faharoa, mibebaka. Ahoana Petera tamin'ireo jiosy tamin'ny andro Pentekosta? Asan'ny apôstôly 2:7. Asan'ny apôstôly 2:7. Ary hoy Petera taminy, mibeba ary aoka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra mba azo famelana ny elokareo ary ianareo handray ny fanomezana dia ny fanahy masina. Ny fibebana dia vokatry ny alahelo noho ny fahotana fa tsy noho ny tahotry ny famaizana. Ahoana hoy ny apôstôly Paoly amin'izany? Korotianina 2:7-10. Korotianina 2:7-10. Fa ny alahelo araka an'Andriamanitra miasa fibebahana ho famonjena tsy hanenenana, fa miasa fahafatesana kosa ny alahelon'izao tontolo izao. Dingana 7, miaiky eloka. Ahoana hoy Jaona? Jaona 1:1-7. Jaona 1:1-7. Raha miaiky ny fahotantsika sika dia mahatoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Ny mpanota mibebaka dia iaiky ny fahotany amin'Andriamanitra sy amin'ny olona izay nanaovany eloka. Ina koa ny lazain'i Jakoba ny amin'izany? Jakoba 5:5-5. Jakoba 5:5-5. Koa mifaneky eloka ianareo ary mifampivavaha mba ho sitrana ianareo. Ny fiasan'ny fivavaky ny marina dia mahiry indrindra. Dingana 4, teraka indray. Misy lafiny roa ty dingana 4 ty. Voalohany, ateraky ny fanahy masina indray ny mpanota mibebaka ka miova toetra. Ino anambaran'i Paoly ny amin'izany? Korotianina 2:5-7. Korotianina 2:5-7. Koa raha misy olona ao Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha, indreo efa tonga vaovao ireo.
ahoana koa i jaona toko voalohany andiny faharoambifolo sy fahateloambifolo jaona toko voalohany andiny faharoambifolo sy fahateloambifolo fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarany dia ireo izay tsy nateraka ny ra na ny sitrapony nofo na ny sitrapony olona fa naterak'Andriamanitra faharoa tsy nateraky ny fanahy fotsiny izy fa nateraky ny rano ihany koa ahoana hoy Jesosy eo amin'ny jaona toko 7:5 jaona toko 7:5 Jesosy namaly hoe lazaiko aminao marina dia marina tokoa raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy ina no amaritana ny fiainan'ny olom-baovao amin'i Jesosy na ny zanak'Andriamanitra tonga piray amin'ny fomban'Andriamanitra izy manjary mahay mitandrina ny didin'Andriamanitra araka izany ny dingana faefatra dia mitondra ho amin'ny dingana 5 dia ny fankatoavana izany dingana 5 mankatoa inona moa ny fototry ny fitandremana ny didin'Andriamanitra Ezekiel toko 5:20 sy 7 Ezekiel toko 5:20 sy 7 ary ny fanahiko no ataoko ao anatinareo ka hatonga anareo andeha araka ny lalako sy tandrina ny fitsipiko ka naraka azy ary omeko fo vaovao ianareo ary fanahy vaovao no ataoko ao anatinareo ary isoroko amin'ny nofinareo ny fo vato ka omeko fo nofo ianareo ary ny fanahiko no ataoko ao anatinareo ka hatonga anareo andeha araka ny lalako sy tandrina ny fitsipiko ka anaraka azy tsy mahay manova ny tena tsika iaina araka ny didin'Andriamanitra isika satria efa mirona ho amin'ny fahotana saingy iain'Andriamanitra ny manova antsika tsy hanota intsony raha matsapa amin'ny fonao manontolo ianao fa mila mpamonjy amin'ny fahotana ka miantso vonjy amin'Andriamanitra dia anafaka anao tokoa izy andeha ho tanysaina ireo dingana 5 ho amin'ny famonjena izay ny anarantsika androany mino mibebaka miaikeloka teraka indray ary mankatoa miantso antsika ny raintsika be fitiavana tsy hangataka andro fa anaraka ireo dingana mahavonjy ireo hivavaka isika raha inay izay any an-danitro misaotra noho ny fahasoavanao izay mamela ny elokay sy manokatra lalana ho anay ho tonga zanak'Andriamanitra mangataka ny fanahinao izay hitarika anay ankatoa ny didinao arovy mba tsy hivelon-dalana izay fa handroso ho amin'ny fandresena farany amin'ny anaran'i Jesosy no angatahanay izany vavaka izany amen dia mifarana ny fiarahantsika mianatra androany misaotra noho ny faharetanao mametraka ny mandra-pitafa ho amin'ny fotoana manaraka ny namanao Kaleba Andretsikivy veloma tompoko misy famonjena tsy vidy nomenany ho an'ireo rehetra mino any Jeso raha misy mety ho sasany dia adio pamonjy ty mamindra fo Jesu tsy aky olazana ny afaliana natiko ao satria manaiky amonjy aky o Jesu ary hoaiko ny lanitra ao ambonia zay lova soa avy aminy Jesu Radio Adventiste Maneran-tany ny feon'ny famitenana faniteninao no fahamarinana
taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany. iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana. arahaba ry mpiaino namana, andeha ho toizantsika ny fandalinana ny bokin'ny Isaia. Miara-mianatra aminao eto mandritra ny andro vitsivitsy ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy. Hodinitsika ny amin'ny olana teo amin'ny fitariana tamin'ny andron'ny Isaia ary isintona lesona avy amin'izany isika. Andesika aloha hivavaka aty am-panombohana. Rainay izahay any an-danitro, tsy mitsahatra misaotra anao izahay noho ny tombonandro omenao anay azahoanay mianatra ny teninao. Mangataka ny fanahinao izahay hitaridalana sy hanazava ny sainay. Ataovy mpakatony teninao izahay fa tsy hopihay ny mpanadino. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Misy hatrany andininy atao tsenjery amin'ny fianarantsika ny leson'ny sekoly sabata. Ny an'ity lesony ity dia ny Isaia toko 9:1. Isaia toko 9:1. Andeharantsika manono izany tsenjery izany. Tamin'ny taona nahafatesany Ozia mpanjaka no nahitako ny tompo nipetraka teo ambony seza fiandrianana avo sady manerinerina ary nebanebana akanjony nahafen'ny tempoly. Averina indray mandeha. Tamin'ny taona nahafatesany Ozia mpanjaka no nahitako ny tompo nipetraka teo ambony seza fiandrianana avo sady manerinerina ary nebanebana akanjony nahafen'ny tempoly. Nametraka fanontaniana tamin'ny Confucius ny mpianany iray mandeha. I Confucius dia filozofa sinoana laza talohan'i Jesosy. Izao no fanontaniana io mpianana io. Inona no mampiavaka ny atao hoe fitondrana mahomby? Izao no navalin'ny Confucius azy. Sakafo ampy, fitaovam-piadiana ampy ary ny fitokian'ny vahoaka. Dia hoy indray ilay mpianany, ary raha toa ka tsy mana-tsafidy ianao fa tsy maintsy ajanona ny ray amin'ireo telo ireo, dia inona no ajanonao? Dia izao no navalin'ny Confucius azy, ny fitaovam-piadiana. Dia mbola nanohy ny fanontaniana ilay mpianatra, ary raha tsy maintsy ajanonao indray ny ray amin'ireo roa ireo, dia inona no ajanonao ilay mpianatra? Izany hoe ajanona ny anankiray amin'ny sakafo ampy sy ny fitokian'ny vahoaka. Ny sakafo no ajanona hoy Confucius namaly. Ny anoana namany tsy efa mpanjony olona rehetra hoy izy, fa ny mpitondra tsy hitokian'ny vahoaka intsony dia very tokoa. Na taloha na ankehitriny dia mila mpitarika mahery sy azo ny hitokiana tokoa ny vahoaka. Nisy koa indray mandeha miaramila ray izay nisoratra anarana ho amin'ny feptom-piasana fanondroany. Izany hoe miaramila efa tsy niasa ntsony izy, nefa nangataka hiverina. Nantany azy ny amin'ny antony faniriana hiverina ny mpiandraikitra. Dia izao no nambarany, niezaka ny aina ny fiainan'ny olon-tsotra aho izy, saingy tsy misy miandraikitra ianao ho any. Izany hoe nahatsiaro tsy nisy mpitarika ity miaramila ity rehefa lasa olon-tsotra na sivily. Ianarantsika ao anatin'ny andro vitsivitsy ny olan'ny fitariana teo amin'ny firenen'i Joda sy ny vokatra mampalahelo nateraka izany. Izay ny fotoana ny rahantsika androany, izay mbola fampidirana ihany. Asaina ianao anaraka ny fizarana rehetra mandrafitra ny lesona ity. Mametraka ny mandrapitafa ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy. Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaim-pona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany. www.awr.org na www.feofanantenana.org.